Ny fankalazana ny fomban-drazana na ny finoanan-drazana na ny soatoavina sy ny kolontsaim-pirenena izay niaina ny razana tany aloha zany na ny fanjakana tany aloha na ny vahoaka tany aloha tany dia mampisongadina fifandrofian-javatra lehibe dia lehibe eto ambonin'ny tany gasy ity taona 2025 na 2020 sy 2020 ity ane. Indrindra ho amin'ny fampahalalana na ny fampitana afatra izay lova tokony hipetraka mandrakizay tsy manam-pahatamperana ho an'ny taranaka malagasy dia ity taona 2025 ity indrindra zany noho ny fandrofian'ny andian-kintana marobe any akoatrany na ny filaza azy hoe alignement planétaire. Maro dia maro ireo planeta ny fanandrifitra amin'ity taona ity ary ny razan'ny malagasy taloha fahizay dia mahay maka sy manangona ary mamora ireny energie mandalo ireny zany na ny hery voajanahary mandalo ohatran'ireny. Ny zava-dehibe tao aorianan'izay dia ny fifanandrofian'ny vanim-potoana na ny daty anaovana ny fankalazana ny alamady be an'ny vahoaka sy ny andro fandroana izay alamady mpanjakana tamin'ny andron'ny fahampanjaka. Ny andro fandroana aloha dia efa mazava izy satria efa resahana isan-taona iny hoe inona ny antony dia inona ny tsikany ary amin'ny toerana toy inona no toerana fanaovana azy dia iza ny karazan'olona manao azy. Mazava ho azy fa ny teto-merina ny vahoaka sy foko nentina mpanjaka ka ny vohitra rehetra teto-merina dia nanana ny fomba ny tsirairay isam-bohitra sady nanana ny fanajany ny fiarahamonina fa kosa rehefa tonga ny andro fandroana ka miteny ny mpanjaka hoe amin'izao ny vanim-potoana anaovana ny andro fandroana dia iny zany didim-panjakana iny satria mpanjaka no mampanao azy. Iny zany amin'ny filazana an'iny dia hoe alamady mpanjakana. Izany hoe ny fanjakana mihitsy no manao ny alamady amin'ny andro fandroana ary dia manao an'izay didim-panjakana izay avokoa ny vahoaka izay entin'ny mpanjaka zany. Fa misy koa alamadim-bahoaka ny alamady-mpanjakana zany, fa misy koa ny alamadim-bahoaka. Ny alamadim-bahoaka dia ohatran'izao ny mampiavaka azy amin'ny andro fandroana sy ny alamady-mpanjakana. Ny alamady-bahoaka mantsiny didina ataon'ny mpanjaka ihany hoe ajaonareo ny razako fa masina dia ajaoko ny razanareo, hasinonareo ny razako fa masina dia hasino koa ny razanareo, fa ianareo kosa mivavaha amin'ny Andriamanitra ny razako ka aza ny loha sahamangina ny jerena fa ny Andriamanitra ny razako ao an-tapon'ny loha. Izay teny izay mipetraka mandrak'androany. Ny andro fandroana moa dia io izy efa atao io ny andro fanajana ny razanandrina sy ny fanajana ny razam-bahoaka, ny fanasinana ny razanandrina sy ny fanasinana ny razam-bahoaka amin'ny toerana misy ny lovohitra na ny toerana voatokana misy an'izany hasina rehetra zany na iza eto amin'ny merina manontolo zany dia amin'io vanim-potoana io no anaovana ny fomba sy ny fankalazana ka eo zany tafaraka mahitsy andro manalina na alina manandro ihany koa ny alamadim-bahoaka sy ny alamady-mpanjakana eto merina. Zany hoe manapirofo ihany koa io ny fifandrofian'le alignement planétaire. Raha tambatra zany izay alignement planétaire tamin'ny 2025 sy ny alamady-bahoaka sy ny alamady-mpanjakana
2025 dia mifanandrify tanteraka mahitsy ny jour férié, ny jour férié na ny andro tsy fiasana zay apetraky ny fanjakana republikana.